Vokatra ho an'ireo tanora manana ny marim-pahaizana baccalauréat ny vondrona INSPALM izay ahitana lalam-piofanana paramèdes sy ny infotech ary manana ny fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana izany. No amafisy ny Italie Générale ny vondrona fa ny marim-pahaizana izay evoaka ny INSPALM dia ara-panjakana ary efa maro ireo mpianatra nivoaka no efa misehatra amin'ny asa na eto an-toerana na any ivelany. Tombony manokana satria assurer ny stage zany hoe tsy mijaly ianao raha resaka stage zany ato amin'ny INSPALM satria na any Antananarivo na any Toamasina na ny eto amin'ny faritra manodidina na alaotra Mangoro dia ahafahanao manatanteraka stage avokoa. Manaraka izany dia ara-dalàna tsara moa mazava ho azy ny sekoly ary diplôme ara-panjakana no avoaka ato amin'izany INSPALM izany. Ny INSPALM dia manana tombo manokana ihany koa ny mpianatra ato amin'ny langue française sy ny informatique gratuit ary ny wifi moa dia Starlink no ampiasaina ato ny INSPALM izany. Ity no tena zavatra ampiavaka tanteraka ny INSPALM manomboka eto dia efa vita ny partenariat amin'ny Intilo Academy izay anofana ireo mpianatra anomana ireo mpianatra ivoaka ny Madagasikara izany dia any Quebec sy Ontario zany any Canada zany ary eo ihany koa ny any Allemagne amin'ireo sehatra maro izay ahafahana mivelatra ny izany eo ihany koa ny any Amerika na USA izay anamafy amin'ny alalan'ny langue française sy ny anglais ary ny allemand ny Intelo Academy izay hiara-iasa amin'ny INSPALM manerana ny Madagasikara izany. 100 hektara ny velarana tanimbary manodidina 704 hektara no lasibatran-drano isan-taona rehefa amin'ny fotoam-pambolena eto an-tsangasanga no ny fasimbany lakan-drano manondraka azy ireo. Ampolo-taona tsy nisy fanamboarana ity fototra filasitea ary mampijaly ireo mpamboly. Taorian'ny fifampiresana sy fitaraina nataon'ireo tantsaha ny fanometanana tamin'ireo fokon'olona ny vatona sonotry ny tany avy ao an-tsangasanga dia Andriamatoa Martin izay mpanolotsaina ara-teknika ny minisitry ny fambolena koa nitarika azy ireo anao izay ho vitany amin'ny fisavana ny lakan-drano. Vatandelahatra ny amin'ny 200 isa nanatanteraka ny asa ary lakan-drano manodidina ny 9 kilometatra ny voagarona. Hetaheta sy Antsoavo atao ankoatr'izay ny anohizana ny asa izay manodidina ny 4 kilometatra mbola tsy vita sy ny anamboarana ny tetezana. Efa manao izay azo atao ihany zahay amin'izao satria tena mijaly ireo tantsaha ireo isaky ny tonga ny orana ka zay no tonga anay hoe inona ny tokony azo hifanampiana dia nanao ny kirazy lokany hatreo ihany aloha ny vitanay farany ataoko hoe zavatra mbola tsy ampy zany dia ataoko hoe tetezana ity tokony asiana daloa araka ny voalazan'ny teknisiana zany hoe sinim-batoana koa zany le vava le ivoan'le rano satria raha vao be loatra le pression rano avy any dia lasa ity raikina ity dia tsy maharaka an'le rano avy any ka tsy maintsy tsy zarainana koa ka zay no mba angatanay ataoko hoe ho an'izay malala tanana isorana moa ny fitondram-panjakana efa mba nandefa ny tena ihany hanao an'izay ataoko hoe vita fa any an-tanana ho antsika na izay malala tanana zany mba hanao hanampy anay amin'ity zavatra ity. Taorian'ny ezaka nataony fitondram-panjakana sy ireo olom-boa fidy ary ny olom-boa tendry tato anatin'ny faritra loatra Mangoro dia niverina sitraka indray ireo tamberimbidy avy amin'ny Ambatovy ny komuna Voakasika sy ny faritra loatra Mangoro tsy maintsy mipaka ny vahoaka iny fotony ary miankina amin'ny filana isaky ny komuna ny fampiasana io tamberimbidy io. Nisy noho izany fiofanana nomena ireo ben'ny tanàna. Avance minière Ambatovy dia efa ela ny andrasany amin'izy io dia sorany eto ny fitondram-panjakana izay tarihany ny filohan'ny Repoblikan'ny Fanavozana fa dia niverina soamatsara indray amin'izao fotoana izao ny fisitrahana n'izy io kanefa tsy vitany hoe miverina fotsiny fisitrahana fa mba tokony ho haiko mampiasa azy. Volam-panjakana izy io ary mahavolam-panjakana izay dia tsy maintsy ajaina tsakany sy andavana ny fehezan-dalàna sy ny fepetra rehetra amin'ny fampiasana ny volam-panjakana mba tena hipaka
ihany amin'le vahoaka tokoa ny fampiasana n'izany vola izany. Ary faharoa manaraka an'izany mba tsy ho sanatriany vava ho voahodina amina zavatra hafa ilay vola. Ka eto izany dia nampiantotsika ireo ben'ny tanàna enina ato anatin'ny faritra Lotamangoro sy eto koa moa ny faritra izay misitraka amin'ny vantana amin'izany listorana Ambatovia izany mba ahafahan'ireo tompon'andraikitra ara-panjakana avy ao amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny vola manome ny toromarika rehetra izay tokony ho fantatra amin'ny fampiasana an'io vola io redevance amin'io. Mbola maro ireo paika adetina narenina ny tanàna Antsirabe amin'izao fotoana. Raha ny nambaran'ny filoha lefitra ny delegasion manokana ny tanàna Antsirabe na dia efa nisy azy ireo ezaka azo tsapahi-tanana nandritra izay fotoana nandraisan'ny fitantanana ny tanàna izay. Anisan'izany ny fanarenana ny fifamoivoizana sy ny filaminan'ny tanàna. Eo ihany koa fepetra tokony ho raisina ho an'ireo mpivarotra rehetra amoron-dalana. Mikorontana be itsika eto Antsirabe mahita mikorontana be ny famezivezena eto an-tanàna Antsirabe ka io no fivoriana tsy maintsy anatanterahana ny fandaminana an'io amin'ny ireo tompon'andraikitra isana maratongany isa sokajiny eto amin'ny tanàna eto Antsirabe andaminana an'io olana amin'ny famezivezena io na atoandro io na alina na ren'le bisikileta mampatahotra rehefa mandeha amin'ny alina tsy misy jiro mihitsy le bisikileta dia ataona nefa raha voatoana sanatria dia hosahirana dia hoalamina atao izany rehetrarehetra. Le tanàna zany mahasarika atsika menakavy satria tanàna tsara ty tanàna ty nefa noho ny atandreraka izay ataontsika dia sy male ka mila matsiaro tena ny tsara avy hoe anany tanàna rehefa samy matsiaro tena tsika hoe atsika rehetra le tanàna dia samy mandeha andraikitra ny anasoa le tanàna isika. Ho asiana fanatsarana ihany koa fomba fiasa eto anivon'ny commune ambony vohitra Antsirabe indrindra eo amin'ny lafin'ny fitaovana izay anamboarana sy hikirakarana ireo atotan-taratasy rehetra ilain'ireo mponina. Mila mboana kely logiciel mba ahaingana an'ilay izy kokoa satria mbola manao semi automatique zao le famoahana an'ilay izy. Ny fitaovana koa rehefa tonga zahay dia misy mila fanatsarana ny fitaovana dia eo ny telakiny fa raha personnel raha ny olombelona zany tena miezaka farak'izay azo atao amin'ny fitoariva zay ato mbola manao semi mba tsy ampitaraiky an'ilay izy efa eo pikarakarana mba hafainganana maray andro aorinana metrana dossier farafahelany mitaratasy anankiray. Fampiresaka tamin'ny tompon'andraikitra t'Antananarivo le concepteur ny logiciel ampiasaina amin'izao fotoana efa fampiresaka izahay teto amin'ny commune mba hanatsarana ny logiciel io mba haingana mba hivitena an'ilay vérification le copie originale. Mbola hita taratrena ny von'ny fiarahamonina ny tsy fanajana sy fampiarana ny zon'ny vehivavy izany indrindra no nahatonga ny tetika saro nouveau izay atao fikambanana fivoarana amin'izao fotoana ny amin'ny ady sisika amin'ny fampiarana ny zon'ny vehivavy. Niseraka izany fifanakalosan-kevitra lehibe izay natao teto Antsirabe no maraina teo izay nandraisan'ireo tompon'andraiky mpanjakana isan-tsokajiny sy ireo solon-tena ny vehivavy ary ireo fiarahamonim-pirenena anjara. Tanjona amin'izao no mba ahazoana didim-panjakana ahafahana mametraka toerana eny anivon'ny fokontany tsirairay hitaraina an'ireo vehivavy izay hiaran'ny herisetra. Manana tanjona ny mba azahoana décret na arrêté izay ametraka an'ilay trano arzoa eny anivon'ny fokontany tsirairay avy eny. Io trano arzoa io no ahafahan'ireo vehivavy ireo mitaraina sy ahafahan'dry zareo maneho hevitra raha toka sendra tratran'izay herisetra amin'ny fampiarana ny zon'ny vehivavy izay zareo. Eo ihany koa ahafahan'dry zareo mitondra ny etaeta sy ny laharam-pahamehana izay atindry zareo ampiakarina eo anivon'ny tompon'andraikitra mahefa eny anivon'ny fokontany izay tena any amin'ny lavitra sy ny any ambanin'ny ravikazo any. Fiovana lehibe mihitsy no andrandrana ao anatin'izany fiovan'ny fiainan'ny vehivavy rehetra mihitsy. Nasiana tsindry-pe fotsiny le hoe vehivavy any ambanivohitra any amin'ny Bakarité sy ny suburbaine fa ny tena vokatra raha tanteraka tokoa ny fametrahana ny trano arzoa eny anivon'ny fokontany tsirairay avy io dia ny vehivavy rehetra eto Madagasikara no igoka ny tsara rehetrarehetra ao anatin'izay ary tena hoe andrandraina mba hisy fandraisana andraikitra amin'izay manomboko izao ny vehivavy fa tsy ho atao anjoronjoron-damba tsony ny hevitra sy ny fampandrosoana mba tia ny vehivavy ho entina eo anivon'ny firenena. Anisan'ny nandray anjara
tamin'izao fiaona sy fifanankalozan-kevitra amin'ny ady sisika amin'ny fampiarana an'izao vehivavy izao ny fikambanana fiteva na ny fikambanana hifanampiany teraka vakana karatra. Zava-dehibe ny ezaka ataon'ny fikambanana fivoarana tahaka izao raha ny nambaran'izy ireo mba entina narenana sy hampiarana indray izao ny vehivavy. Sitraka indrindra le ady sisika satria betsaka zavatra mety mitrangy le fiarahamoniny ho an'ny vehivavy indrindra fa eny ambanivohitra izay tsy mahalala koa hoe aiza lalana tokony alehany raha ohatra ka sendra mandalo anatin'ny herisetra izy dia eto zany zahay dia mahazo tsara le fampiofanana izay miendrareo mba ho entiny ihany koa amin'ireo mpikambana ao aminay. Raha ohatra ka fanovana moa ny eritreretina dia mba tsy hiaran'izany eo vehivavy tsony na roviana saingy tsy manakana koa zany ny zavatra mety ataonareo lehilahy any anatin'ny fiarahamonina rehetrarehetra any ka dia eto izay dia manentana sahady hoe raha mba misy ny fitoriana izay mba ataony ireo vehivavy ireny manomboka hatreo amin'ny fokotany ka miditra makeo amin'ny population dia ho tonga ihany koa any amin'ireny tompona andraikitra mahefa ireny dia izay le atsisika tena ataonay hoe arahoatra amin'ny farany ara le lalàna mba ho amin'ny aradrariny sy arahitsiny. Ho anay manokana aloha zany ho an'ny fitevà dia ho ataony tatitra ho an'ny mpikambana rehetra vehivavy indrindra ny any ambanivohitra eny. Ny andrandraina angambany dia hoe misy ireo mpitondra fanjakana mahefa izay afaka mba miaino sy manantanteraka ny etaetan'ny vehivavy ao anatin'izay hoe herisetra mahazo an'izay. Iankina amin'ny filana momba ny fampandrosoana isa-paritra ny volavolan-dalàna ifeny fitantanam-bola ampanjakana ho amin'ny taona 2024 sy 2025 hoy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola nandritra ny fanokafana ofisialy ny fikonan-doha isa-paritra momba ny teti-bola izay natao teto Antananarivo faritra Itasy. Omena vahana ny olom-pirenena sy ny rafitra eny fotony mba aneo ny filan'izy ireo mifanaraka amin'ny politika ankapobeny fanjakana. Antony hikarakarana ny fikonan-doha-paritra momba ny teti-bola no satarina teto amin'ny faritra Itasy ary toy any amin'ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara raha ny fanazavana. Fikonan-doha-paritra momba teti-bola moa zany dia efa voalazana lalàna izy io. Fa itsika zany tsara izy taona maromaro zay zavatra zay. Toy zany itsika zany zao miverina mametraka an'ilay izy. Satria zava-dehibe tokoa satria itsika zany anisany anatin'ny lalàntsika dia hoe apiroboroboana zany miresaka hoe finjaram-pahefana tena izy. Noho zany tonga aty zany ny ministera zany hanao an'io fikonan-doha mba ahafahana zany maka an'ilay hoe inona zany zavatra filana aty amin'ny faritra hoentina ampandrosoana zany faritra zany inona zany tokony teti-bola ilaina anatin'ilay izy. Nosatarana tamin'ny fomba ofisialy teto Antananarivo renivohitra ny faritra Itasy ary ny zoma 20 aogositra teo izay fikonan-doha-paritra momba ny teti-bola izay. Irahan'ny ministera ny toe-karena sy ny vola mikarakara amin'ny ministera ny adi-tany sy ny fitsinjaram-pahefana ary ny ministera ny fanajariana an-tany sy ny fananan-tany. Nasongadina nandritra izany fa tsy maintsy faritana ny asa atao ho lara-pahamehana ary tsy hisy intsony ny fandaniam-bola ampanjakana fahatany fa matoa misy vola mivoaka dia mitaky vokatra. Misedra olana amin'ny fitadiavana asa ireo tanora aty amin'ny faritra Itasy noho ny tsy fanana ny traikefa. Tsy ampy koa anefa no ety manana raha amoronasa ho an'ny tenany. Isan'ny olana nasongadina ireo tanora aty amin'ny faritra ireo nandritra ny fahakakevitra ho fanavaozana ny politika pirenena momba ny fampananana azy izay natao teto Antananarivo. Ny tanora misy mahavita fianarana manana diplôma nefa tsy manana expérience satria raha vao vita avy any amin'ny école ny fianarana dia tsy dia manana expérience nefa ny entreprise rehefa andray mpiasa dia matetika olona manana expérience au moins 2 ans ndraisan'izareo. Loha hevitra 5 mifandraika amin'ny tontolon'ny asa sy ireo rafitra mifandraika amin'izay nonodinina sy nakana ny hevitra ireo mpandray anjara izay nahitana sokajin'olona samihafa tanora, vehivavy, olona manana fahasembanana ary manam-pahefana. Natao zany ity fakakevitra regionaly ity mba hanavaozana izay politika nasionale ny emploi zay satria hita efa mandroso be ny teknôlôjia dia efa somary lany andro tsy mifanaraka amin'ilay sehatra ny tsenan'ny asa intsony ilay politika misy dia araina avy aty amin'ny faritra mihitsy zany ny olana misy eo amin'ny tanora sy ny tsenan'ny asa izay aoentina asina fanovana amin'ny nasionala. Tena ilaina ny hevitra ireo tanora sy mpandray anjara ary atolotra eo amin'ny sehatra nasionaly ho inta le paritry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa-mpanjakana eto Itasy.
Zava-dehibe no nandray ny hevitra sy ny sosikevitra ary ny fanamariana avy amin'ireo tanora sy mpiantsehatra rehetra ahafahana mamoaka sy mamolavola ny hevitra anatsarana an'izay asa sy ny fampananana asa ho an'ny faritra Itasy manokana izay. Aorianan'izao fankakevitra regionaly izao moa zany ny hevitra rehetra izay noraisina teto Androany dia tsy solatsaka fa hoentina eo anivon'ny concertation nationale mikasika ny asa sy ny fampananana azy. Nototsaina teto Merinarivo renivohitr'ny faritra Itasy ny fivoriana fankakevitra ho fanavozana ny politika pirenena momba ny asa. Ho fitsinjovanareo tanora manana toetena varira aty amin'ny faritra Itasy dia omena fahafahana hianatra maimaimpoana ao amin'ny Universitény Itasy eo Soavinandriana izy ireo rehefa mahazo ny mari-pahaizana baccalauréat. Nahazo toan'ara sosialy niaraka tamin'ireo zokiolona sy fikambanam-behivavy ary olona manana fahasembanana aty amin'ny faritra Itasy ihany koa izy ireo nandritra ny fitsidiana ministry ny mponina sy ny firaisan-kina teto Merinarivo. Ao ianareo zokiolona izay tsy adino satria ianareo loharampahendrena tsy azo atao atsisim-bary. Eo ihany koa ianareo vehivavy fikambanam-behivavy ary tsy adino ianareo fa nitondra koa izay fampitaovana ahafahanareo miasa mivelotena mahaleotena ao anatin'ny tokantranonareo. Manarak'izay koa dia eo ianareo olona manana fahasembanana izay tena tsy adino mihitsy fa tena omena lanja manokana mihitsy amin'izao fanavaozana izao. Eo koa ianareo olona izay manatoetena varira tsy inganiko manokana satria ao anatin'ny fitondrana izao koa dia mamelanja anareo izay fikarakarana anareo. Ankoatra ny fanolorana ireo fanomezan'ireo dia nisy ny asa tanamaro fanadiovana faobe notariny ministry ny mponina sy ny firaisan-kina tao amin'ny fonjany Merinarivo ny zoma 1 Aogositra teo. Manana hevitra sy vina amaritana ny fampandrosoana ny Madagasikara ny fiarahamonim-pirenena noho izy ireo miaina eny anivon'ny fiarahamonina hoy ny solotenan'izy ireo aty amin'ny faritra Itasy. Nisy ary ny fikonan-doha natao isa-paritra nanovozana ireo zava-misy sy sosikevitra mba hatolotra mandritra ny fikonan-doha pirenena. Loha hevitra maro ny tao ao aloha misy ny fanamafisana fahaiza-manao eny anelanelana eny fa ny loha hevitra lehibe tena navohitra dia ny fampitovian-kevitra amin'ny atao hoe inona marina ilay atao hoe fanovana. Inona marina ity fanovana resahana lavy dia avy eo rehefa vita izay dia nijery manokana ny faniriana amin'izany hoe takinina kisarisary andrandraintsika ho an'ny faritra Itasy aorianan'izao fotoan'izao. Dia rehefa hita izay dia tsy maintsy nijery eny antsony rehefa ny hoe mba hatratrarana azy misy vensakana na ny olana dia niroso tamin'ireo fandinihana ny atao hoe petrakolana sy ny olana rehetra amin'ny endrika maro ny mitondrana azy dia rehefa hita izay dia nijery antsika ny vahaolana sy nireo atao hoe laminasa entina natanterahana azy. Toeretany amin'ny faritra samihafa manerana ny nosy dia nototosaina teto Antsiranantsoa Merinarivo ny folatra amin'ny 12 Aogositra teo ny fikonan-doha ny fiarahamonim-pirenena teto amin'ny faritra Itasy. Tany Ndomondoza no nidorotany ny TV ny Alan Kirendy ny afo no iray amin'ireo tsindry lehibe mianjady amin'ity ala ity izay mbola mitaky ady mafy amin'ireo tompon'andraikitra sy mpiara-mombonantoka. Tsy ala tsotra fa toerana lehibe anaovana fikarohana momba ny ala sy ny biby ary ahitana karazam-biby sy ny zava-maniry ny Alan Kirendy. Manana anjara toerana lehibe amin'ny harena voajanahary ato amin'ny faritra Menabe ka mahasarika mpikaroka sy mpizahan-tany maro. Ny Alan Kirendy moa zany raha aty amin'ny faritra Menabe sy eto Madagasikara dia azo atao hoe laboratoire vivante izany hoe anisan'izay no nahatonga azy natokana ho toeram-pikarohana sy fampiarana ireo fikarohana rehetrarehetra momba ny ala sy ny tontolo iainana. Dia arak'izay laboratoire vivante azy izay dia ao ny sehatra iasan'ireo mpikaroka maro hitantsika misy vahiny avy any Allemagne
avy any États-Unis ary avy any université La Réunion, université maro avy any ivelany avy any Suisse zay tonga manao ny asa fikarohanao. Dia ankoatran'izay ihany koa anisan'ny tena mampiavaka azy dia ny fananany an'ireo le zava-mananaina, karazany zava-mananaina, biodiversité ambony dia ambony izay mahasarika mpizahatany maro ary izy no mitahiriny roapolo isanjatony biodiversité sy ny couverture forestière ao anatin'ny air protégé Menabe Antimena. Ny fiarovana ny ala amin'ny alalan'ny ady atao midoro tanety sy ny teviala no fiarovana ireo zava-mananaina miankina aminy. Isan'ny laharan'ny mpameno talepaovao hitantana ny CNFRF na foibe-pirenena misana ny fiofanana sy ny fikarohana momba ny tontolo iainana. Nataony herinandro teo ny famindrapitantanana teo amin'ireo tale ao ny foibe-pirenena misana ny fiofanana sy ny fikarohana momba ny tontolo iainana ao amin'ny alan'ny Kirindi. Iaran-tsindry sy erisetra isan-karazany ireo olona manana toe-tena variry amin'izao vanim-potoan'izao antony any mafisana fiahiana sy ny fiarovana azy ireo satria anisan'ireo vondron'olona tena marefo eo anivon'ny fiarahamonina. Ankoatra fiahiana azy ireny, lara-pamena ihany koa ny ankizy sy ny vehivavy, ireo olona manana fahasembanana ary ireo be antitra. Ie, tena anatiny tokoa ireny anisan'ny marefo daholo ireny dia tafiditra anatiny izay fijerena akaiky ny manana fahasembanana tsy ny variry izay anisan'ny olana anankiray eto amin'ny firenena izay ka hijerena akaiky miaraka amin'ireo izay mpiara-miombinantoka hiarahana misalaha hiarovana an'ireo sokajin'olona ireo. Antenaina araka izany ny anatanterahany tompona andraikitra vaovao ny politika momba ny fiahiana sy ny fiarovana ireo vondron'olona marefo eto Menabe nanome hafatra ihany koa ny prefeny Morondava miantso tompona andraikitra rehetra handray sy hanao tanteraka ny tsakany sy andavany ny andraikitra nankinina aminy. Ny hafatra pitaina amin'ny tsika taliparitra mpiasa-panjakana rehetra dia totra fotsiny ary mety efa tia aminay ihany koa ilay izy. Ny zavatra takina amintsika voalohany anatin'ny fanatanterahana ny asa dia izay efa metrahany ihany koa fanavaozana zay amin'ny fanatanterantsika ny asa zany. Mila hita marika, hita soritra ary hita ny tsapan'ny vahoaka sy tsapan'ny mponina izay hoe tondra fanavaozana zay ianao amin'ny asa manandraikitra ataonao. Ny faharoany dia mila manatanteraka ny asa anatin'ny mangarahara sy anatin'ny fahitsiana ary fanarahana lalàna tanteraka isika mba hitan'ny olona hoe ny olona rehetrarehetra ny vahoaka rehetrarehetra izay isika ao anatina servisy mpanjakana iray dia mitovy daholo fa tsy misy mahazo tombon-dainy no ny sehatra misy anazy ohatra na ny toerana misy anazy ohatra fa dia mitovy daholo no fandraisana ny olon-tsirairay. Nataony herinandro teo ihany koa moa ny famindrapitantanana teo amin'ny taliparitra mponina sy ny firaisan-kina eto Menabe. Tsy ampy ny mpitsabo nify sy ny atovavy eto Menabe 13 monja izy ireo amin'izao nefa mbola mila mpitsabo 10 mahery ny fatra vao mahasahana ny olona rehetra. Anisan'ny mbola olany fahasalamam-bahoaka izy io satria raha jerena manokana raha misy statistika fohifohy araka ny tenen'ny président tamin'ny lahateniny raha ny tokony ho izy dia mpitsabo nify sy atovava iray ho an'olona ray alina. Ny zava-misy anefa ho antsika eto Menabe manokana dia mbola 13 ny totalin'ny mpitsabo nify sy atovava raha eto amin'ny faritra Menabe. Izay mbola tsy ampy antsika, mbola mitady any ho any amin'ny 10 mahery ihany tsika zay vao maharakotra ny fahasalaman'ny nify sy ny atovava ato. Io tsy fampim-pitsabo io sy ireo olana hafa eo amin'ny fitsaboana nify no isan'ny nodinihana nandritra ny Congrès nasionaly 300 latsaka ireo mpandray anjara tonga teto Morondava. Indrindra fa ho tanterahana eto ny congrès mandritra an'izay telandro zay ho fikarohana an'izay vahaolana sy olana rehetra mety atrehana ny mpitsabo nify sy ny atovava manerana ny nosy. Ny mpitsabo nify sy ny atovava dia manavao mandrakariva ny faiza manao sy ny traikefa ary ny amin'izany fitsaboana nify sy ny atovava zany misy ny fampianarana maro samihafa izay mety ataondreo manampahaizana manokana ho fampitanana zany traikefa zany. Io zany tena lafin'ny pratika fa hafa le théorie be fa tena hoe izao sy izao no fomba atao aza anatanterahana zavatra anankiray. Ankoatran'izay
fanatanterahana ny fiofanana maro samihafa zay a dia misy ihany koa ny fandiniana rehefa misy congrès ohatran'izao dia nandritra ny 7 taona teo a somary natorotoro kely ny ordre satria mpitantana vonjimaika ny teo dia amin'izao zany a mijoro ara-dalàna ny ordre ny odontostomatologiste eto Madagasikara dia misy ny olana maro samihafa hitantsika miseho a eny amin'ny fiarahamonina eny a ireo tsy fanarahan-dalàna maro samihafa izay atao hoe ataon'ireo tsy mpitsabo nify filazava fa illicite angambany dia ny aneto ny fomba iadivana amin'izy ireny a ohatra fotsiny zany zay teneniko zay a rehefa manao an'izay moa zany zay a fa mandeha tsikelikely moa zany le izy nisy ny lahadinika fiofanana ary fifanakalozana traikefa nahatra 3 andro moa ity congrès national mpitsabo nify sy ny atovava ity isitraka bron ny commune vaovao ny commune ambanivohitry ny Fetraomby ao amin'ny district ny Brickaville faritra Antsinanana efa ratsy ny foto-drafitrasa teo aloha ka mila avozina vaovao mirefy 14 metatra ny alavany 13 metatra kosa ny sakany ary ahitana efitra misa 5 ny bro vaovao atsangana foto-drafitrasa izay mitety bidy 570 tapitrisa ariary ka tetibola ny faritra Antsinanana mahadio anangana ny asa commune ny Fetraomby izay ahitana fokotany 220 mandrafitra azy dia efa misy ny etaetan'ny commune Fetraomby efa taona maro dia ny azahoana commune vaovao anatin'ity commune ty sy hoe ny saraka na izarazarana no tanjona na no ny azakazana fa matsapa ny mpitondra ny ben'ny tanàna ny fandiny ireo mpitondra raharam-panjakana ny chef de service fa mavesatra ny fitantanana ara-panjakana anatin'ny commune Fetraomby satria soritona amin'izany ny ambanany fanasana sy ambody mandalika eko ny tapany efa-tsinanana samamya mbalafary manodidididina agny amin'ny 520 kilometra ihany koa izany no matonga anay matonga ny vahoaka mbola maro ny tsy misitraka ny taratasy mpanjakana manampy ireo vahoaka amin'ny fikarakarana ny taratasy mpanjakana ny fisian'ny bron commune ary manatsara ny atolotra ny asa mpanjakana ny fanangana ny foto-drafitrasa vaovao hoy ny filohalevitra ny antemera-pirenena misala ny faritany ny Tomasiny anaty rano ny volamena ty nomeny arena atsika maitso mavana ny tontolo aty zay ambolentsika mety daholo tikany raha ohatra ka mitodika ty amintsika fitondram-panjakana dia miara-dalana zany ny asa ataotsika sy ny fanampiana avy amin'ny fanjakana ny foto-drafitrasa tsy manana olana tsontsika ty raha monsieur le maire io a dia araky nazavainy teknisianina teo hoe misy ny hevitra ngeza be io rehefa manam-bolana re tonga taona ao amin'ny soram-panambadiana rehefa mivadika rena vita ny soratra miteraka ao ambadika indray zanaka reno soratana boky nankonana ary zany dia hitsinjovana ny taranakitsika rehefa teraka ny zaza dia soraty hoe iza ny rainy fa tsy teratera-poana any izy dia hainao niteraka anazy tsy hitana njavona loso maboto napetraka ny alatsinainy 17 aogositra lasa teo ny vaty fototra amin'ny fanombony asa fananganana bron commune ao Fetraomby izay aharitra efabola ny fanangana ny foto-drafitrasa tonga natateraka ny fametrana ny vaty fehizoro ny filohalevitra ny antemera-pirenena misana ny faritany ny Tomasiny ny lehibe ny faritra Antsinanana ary ny solomavambahoaka voafidy tao Brickaville sy ireo be ny tanàna ao anatin'ny distrika ny Brickaville tsy ho vaty misakana amin'ny fampandrosoana toa ny fitorana fanavaozana ankehitriny ireo olom-bafidy ao anatin'ny distrika ny Brickaville raha nambarany solomavambahoaka voafidy tao anatin'ny distrika ny Brickaville vonona anoana ny asa fampandrosoana entin'ny fitorana fanavaozana ireo be ny tanàna sy ny lehibe ny fokotany hoatrany ny solomavambahoaka ny Brickaville tao amin'ny commune ny Fetraomby ny alatsinainy 17 aogositra lasa teo ny be tanàna rehetra ny mpitondra rehetra indrindra fa ny filohan'ny fokotany agnatin'ny 12 commune
dia magnano fanambarana miezinezina eto fa manoagna ny asa fampandrosoana izay ataony filohan'ny fanavozana ny repoblika ary miaraka anoa an'izany fampivoarana ny vahoaka malagasy zany ato agnatin'ny districtny Brickaville tonkolasy tonkavary so dia isy laza hoe tsy miara-miranty zany moko agnara-mikorana aminay ty ireto ben'ny tanàna sy ny mpiara magnatanteraka ny fanentanam-bahoaka dia miara-miasa amin'ny filohan'ny fanavozana ka atao horentany horendanitra izany zay lamina fananganana ny atao hoe fikambanana isaky ny fokon-tany isaky ny commune dia raha anay magnatanteraka izany tsy vato misakana ho an'ny mety ho fagnatanterahana ny lafiny fagnatanterahana ny ezaka ataony rafim-panjakana amin'ity fanavozana ny repoblika itya ny districtny Brickaville. Aketo Andriamatoa filoha lefitry ny antenimieram-pirenena sy Andriamatoa lehibe ny faritra dia ilazanay fa raha niara-voana dia tsisy karany ihany satria ity commune Fetraomby ity no nazahoanay vato be indrindra tsy taminay ny vola tsy taminay ny fitaovana fa ny vahoaka tapa-kevitra tagnatin'ny fahitanjare fa hiara entana agnatin'ny fampandrosoana izay tanteraka ny fanirina ankehitriny tsy teo anefa zany raha tsy teo ny fiara-miasa nareo amin'ny rahalahy tsy manana trampokon'olona anaovana lanonana sy fiovriana intsony rehefa amin'ny commune-ny Lorendava ao anatin'ny districtny Brickaville sy mba noho ny fanterana ny fotodrafitrasa amin'ny commune-ny Lorendava ka tsy afaka ampiasaina intsony satria manodidina ny taona 790 nananganana ny fotodrafitrasa ilainy commune amin'ny zavatra maro anefa io trampokon'olona io misy arak'izany ny fananganana trampokon'olona vaovao amin'ny commune-ny Lorendava fotodrafitrasa izay mitendrina 560 tapitrisa ariary ka ny faritra antsinanana no miantoka tanteraka ny fanamboarana azy ansena agnatin'ny faritra araky ny tenin'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika dia mila magnano raha mipaka agny amin'ny vahoaka hitany maso dia tsy misy tokony hafantatra an'izany afa-tsy ny solombavam-bahoaka sy rekireky satria izy no mifanerasera kaiky amin'ny vahoaka akagny ka raha tonga tamin'ny anjarany ny solombavam-bahoaka voafidy tato agnatin'ny districtny Brickaville dia zao zakeny maro zakeny raha manahirana ane fa raha izany toe-bola koranitsika zany dia alofa fotodrafitrasa roy maventy alohaka no ataonsena amin'ity taon'ity trampokon'olona hony anisany manahirana ny commune-ny Lorendava faharoy bureau-ny commune agnatin'ny commune-ny Fetraomby izay efa nataonsena tambadiky nomaly teo igny ny fametrahana ny vato fehizoro karan'izao izany fotodrafitrasa zany trano mirefy 20 metatra ny alavany 10 metatra ny sakany ataonsena trampokon'olona io trampokon'olona io zany fa trano natoa hifaneraserana zany raha misy fivoriana atao maventy an-tanàna aketo raha misy filan-kevitra atao dia hitany ivoriana angalana hevitra anjareo zany agnatin'ny trampokon'olona eo koa ny totosainan'ny 7 aogositra lasa teo ny fametrana ny vato fototra amin'ny fanombony asa fanamboarana ny tranompokon'olona amin'ny commune-ny Lorendava nalitra ny lanonana io ihany koa no nametrana tamin'ny fomba ofisialy ny samboady ho an'ireo lefitra roa ny ben'ny tanàna ny Lorendava
misedra olana maro sy goavana reponina mipetraka ao amin'ny komina ny fanasana sy lorendava komina izay manamorona ny lalamby ao anatin'ny distrika ny brikaville anisan'ny goavana ny tsy fampian'ny zotran-dalamby hitaterina revokatra sy vahoaka indray isan-kerinandro ihany no misy ny fiaran-dalamby mandalo raha intelo izany teo aloha maty eo am-piandrasana ny lamasiny eny amin'ny gara ny ankamaroan'ny olona marary izay mila fitsaboana any moramanga na brikaville tsy misy lalana hafa ivezivezen'ny mponina nefa any an-toerana raha tsy amin'ny lalany fiaran-dalamby io ihany raha ny fitaraina ny reponina ho famana ny olana dia voaterina nokatra lalana mirefy 20 kilometatra izay mivoaka amin'ny lalam-pirena faharoa ny komina ny fanasana lalana izay natao asa tana maro ndray matoa chef de région zany angatana tolotanana mba nomezana azin entina anosenana hoe entina maranana izay fanamboaran-dalana zay zay ny tanjona anay mba ahafanay mandeha moto avy eo na kibota sarety mba ahafanay zany mitondra mivokatra mivoaka eo ihany koa ny fahaseranana zany amin'ny ara-pahasalamana satria miakatra ny tapahafatesana satria ny lamasinina izay antenainy moa zany mahalana tsy misy mihitsy izay no mahatonga anay zany no angataka an'izay tolotanana izay amin'ireo olo maventinay aty amin'ny faritra Atsinanana mba nomeny an'izay fitaovana entina manatsara zany mba ahafanay mivezivezy amin'ny alalan'ny moto na kibota zay zany mba angatanay amin'izareo ny alalanay zany nanomboka eto amin'ity toerana eto amin'ny komina fanasana ny tanjona moa zany mivoaka eo amin'ny antoko-be amin'ny piste ny dinateka eo Ranomafana dia 2 kilometra tsiditra n'io toko-be io zany zao no sisa tsy vita zany hoe raha jerena amin'ny ankapobeny zany ny kilometra zay vita dia efa navita eo amin'ny 20 kilometra eo zany ivahoaka amin'ny fanasana ho fanampiny rehevahoaka amin'ny fanokafan-dalana dia nanolotra tohana ho an'ny komina ny fanasana sy lorendava ny faritra Antsinanana sy ny filohalevitra ny anteny merapirenena misana ny faritany Toamasina ny ato anatin'ny komina ny lorendava ndraika dia tena olana maventy zany tena olana maventy mihitsy ny fifamoivoizana satria tsy maintsy amin'ny alalan'ny lalamby zany no ifanerasirana dia sarotra dia sarotra satria ndray mandeha na indroa isan-kerinandro ihany no misy train dia ny vahaolana moa zany dia tsy maintsy sokafana lalana amin'ny alalan'ny asa tana maro no anatanterahana azy ny filohalevitry ny anteny merapirenena raha teo nanome tokotra teo masony vahoaka hoe anome vary hoentina anamboarana an'izay asa tana maro zay anatanterahana ny fanokafana an'ilay lalana ny faritra ihany koa hanampy arak'izay azo natao amin'ny fanokafana an'izay fa ny famahana ny olana ny lalamby zany dia mbola tsy androany aloha nanatanteraka fitsidina tao amin'ny komina ny fanasana ny 20 aogositra lasa teo ny filohalevitra ny anteny merapirenena misara ny faritany ny Toamasina sy ny lehibe ny faritra Antsinanana ary ny solo-mavamboaka voafidy tao anatin'ny distrika ny Brikaville anisan'ny komina latsaka ankaterena sy mitokamonana tanteraka amin'ny lafin-javatra maro ny komina ny lorendava ao anatin'ny distrika ny Brikaville nefa mamatsy jiro ho an'ireo tanan-dehibe eto amintsika fitaterana amin'ny fiaran-dalamby na lamasinina ihany no misy any an-toerana tsy mahafapo remponina nefa ny fisian'ny fitaterana sy mba ny lese sy ny seze ka voatery mindrana efitrano ampianarana ireo mpianatra ny tompona andraikitra efa ratsy ihany koa ny hopitaly ary tsy manana trano hipetrahana ny mpiasan'ny fahasalamana ka malaina hiasa any an-toerana mazava tsara fa ny centrale hydroélectrika dia ato anatin'izany faritra ny lorendava komina lorendava zany fa ny barazy kosa no ao anatin'ny komina ndekaleka raha mijery nefa atsika dia ty komina lorendava ty natao hoe farany mahantra indrindra satria fotodrafitrasa efa atao hoe lany daty ary efa tsy mendrika an'izany komina zany intsony ny zavatra misy amin'izao fotoana izao raha raisitsika ohatra fotsiny ny zavatra misy ao amin'ny hopitalytsika ny ao efa potika tanteraka ny tranony mpitsabo efa niarakaraka tamin'ity saly de faitsika ty any no ny fanamboarana anazy io tany amin'ny taona 90 tany ka izany moa dia hitarainana ihany
ao ihany koa ny hôpitaly CSB ao Ampasimbola izay maina tamin'ny Desambra 2024 tsy mbola nisy fijerevana izany hatramin'izao. Ao anatin'izay ihany koa ny mpitsabo dia mba mangataka ihany izahay ny fametrahana ny médecin diplômé d'état eto amin'ny CSB 2 eto Lorendava. Manana lycée zahay eto. Ao anatina efitrano tsy ampy no ampianarany mpampianatra anay ny zanaka malagasy aty amin'ny commune Lorendava fanasana andekaleka satria hitambaranay commune telo io lycée io. Tsy manana CG zahay eto raha ny efitrano no resah fa mindrana trano am'zareo ao amin'ny Jirama. Ny isan'ny mponina eto Lorendava dia efa mihoatra ny 2,4 izay misandrahaka ao anatin'ny fokotany folo. Indray mandeha isan-kerinandro iny train de voyageur iny ny midiny dia indray mandeha ny miakatra. 5 ny olombelona farany afaka miditra eto Lorendava dia feno ny quota fandehanana amin'ny train de voyageur iny. Ny entana moa fa tsy resahana fa ray garaba isaky ny olona 2 garaba farany betsaka raha ohatra ka hoe tsy mafeno ny any amin'ny garany ambony. Nanatanteraka fitsidina tao amin'ny commune ny Lorendava ny 20 sy ny 7 aogositra lasa teo ny filohalefitra ny antemera-pirenena misana ny faritany ny Tomasiny sy ny lehibe ny faritra Antsinanana. Fotoana izay nijerena izy ireo ifotony ny olana iainana ireo vahoaka any an-toerana. Niteraka savorivory sy fitentenana teo amin'ireo mponina ao ambana manasika Roin hatrany amin'ny Karosy sy Tomasiny ny fahatongavan'ireo andian'olona milaza ho tompony tany niaraka amin'ny huissier sy mpandrefitany ny herinandro lasa teo. Mbola mandeha eny anivon'ny fitsarana nefa ny raharaha mahakasika ity tany ity araka ny fanazavan'ireo mponina. Tsy misy ihany koa ny didim-pitsarana farany mahakasika izany. Milaza manana taratasy fa zao andalana fandrefesana ny tany nefa ireo andian'olona raha ny fanazavan'ireo fokon'olona hatrany. Manahy amin'ny mety fisian'ny fanararotana sy fakanan-kery ny tanin'ireo fokon'olona. Mangataka amin'ireo tompon'andraikitra mahefa mba hijery akaiky ny raharaha sy tady vahaolana maharitra mba hisorohana ny fifandirana sy mety isian'ny savorovoro ireo fokon'olona. Inona ny antony nampisavorovoro an'ireto vahoaka fa sady fa tsy mandry lavolofana isa maraina zany dia hoe inona ndraiky raha azo isa maraina. Ny zava-nisy teto androany dia nisy forsa niaraka tamin'ny géomètre ary huissier mitondra an'ity ordonnance ity. Zany hoe ordonnance tamin'ny 29 janvier 2025. Zany hoe ity reto zany nentin-jareo teo. Gaga zany zay trano misy tanin'olona dia ho refesiny. Zany fa misy ady hatramin'izay fa misy tenenina any amin'ny tribunal fa misy ady. Dia mbola tsy miandry an'izay zany zareo fa ndeha hanorona ino amorovory sembahoaka foana. Agny ary matopolona te manivolagna hoe ny tanin'ny vahoaka nagnano mety molaly tokony vahoaka magnazary ny tany. Tsy zegny ndraiky amin'ny andro koa ny mpanambola foagna ndraiky malaza miambala manasy fokotany ty. Ary fokotany antsovina baka milefa fokotany na le taloha na le napetraka zao koa. Zegny raha agnatin'izao fotoana kala. Ia, zay izy ihany no mampitry olo agnatin'izao fotoana. Zahay mitaregny raha pare firongono tsy nividy za. Zegny raha mazay. Manasy carreau 2, carreau 3, carreau 4 jusqu'à carreau 5. Président fokotany mba mangataky zay le fidigna fa tsy le tindregny ndray fa mandafy tanin'olo fogna koa zareo nazy. Tsy mbola nitondra fanazavana mahakasika ny olana tany ao ambany manasy ity kosa ireo olona milaza fa tompony tany manoloana ny hetsika nataon'ireo fokon'olona ny zoma 20 aogositra lasa teo. Ezaky ny fitondram-panjakana amin'izao fanavoazana izao ny ampitombo ny vokabahary miakatra ho an'ny tantsaha amin'ny fanomezana masomboly indrindra ho an'ny fatrana lanjorofo sy Ambatsoa, eo ihany koa ny fanajariana lemaka sy fanohanana ireo tantsaha amin'ny alalan'ny anam-pamokarana. Ilaram-pamehana ireo zay zavatra rehetra
ahafahantsika tonga amin'ilay fahaleovantegna ara-tsakafo zay ngamba zany ataoko hoe raha-bambona kely tsotra zay ny lara-pameagna daholo anatin'izagny zany ny fototra fikasara-pambolena ny resaka anam-pamokarana ny resaka engrais zany ny resaka masomboly ahoana ny fomba ahafahan'ny tantsaha-pamboly ahazo masomboly tsara kalitao ahoana no ahafahan'ireo tantsaha-pamboly ahazo anam-pamokarana engrais ahafahany mampakatra ny vokany ahoana no ahafahan'ireo tantsaha-pamokatra hanana fototra ra-pambolena ataoko hoe afaka ameloman'ny-tegna afaka amokarany tsaratsara fa zay mahita hoe nisy ny ezaka nataon'ny fanjakana fanavaozana zao amin'ny ataoko hoe ezaka rehetrarehetra ahafahana mametraka an'izay tanjona zay amin'ny fampitantegna ra-tsakafo zay na ny resaka fanatsarana ny fototra fikasara-pambolena zany na ny resaka hoe atao ona no anagnan'ireo tantsaha reo hoe anam-pamokarana ampy ampiroborobonya hiantoana ny famokarana tantsaha reo misy tegna PMT eto amin'ny renivohitra agnalanjona Finelvest dia mankasitraka ny fitondragna Kaliminy Mikael Andrenirina zay nanengy ny Andriamatoa Lidier ny fahaleovantegna sy ny fahaleovantegna ra-tsakafo mankasitraka zay satria fa isan'ny tegna nitolagna teto tamin'ny KMT Andriamatoa Lidier magnantegna fa nendregna vaovao fa mbola maro ny mpiara-mitologno mbola tiandrianjara amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara indrindra amin'izao fitondragna fagnavaozana zao. Ny fanindran-dalana tamin'ny tetsika ity ny famindram-pitantanana ho an'ny fitaleava-patry ny fambolena sy ny fahaleovan-tena ra-tsakafo ato amin'ny faritra Atsinanana. Ho fanohizana ny tetikasa Breziliana amin'ny alalan'ny volobe ny nitondra traikefa sy fikarohana mahakasika ny fanaovana trano amin'ny alalan'ny volo ny docteur Rafidson Barso mpampianatra pikaroka amin'ny école supérieure polytechnique Antsiranana. Misy ny fampiasana fitaovana ary fomba ho fitiliana sy hafantarana ny kalitaon'ny volo azo ampiasaina amin'ny fanamboarana ny tao-trano. Ny volo raha oharina amin'ny hazo dia tsy matesa zany hoe mora lan'ny bibikely izy noho izany dia mila traitena ny bombo raha ohatra ka tsy traitena izy raha anaovana trano dia tsy maharitra fa ataontsika hoe latsaka 7 taona dia efa simba ny trano fa raha ohatra kosa traitena araka ny tokony ho izy dia maharitra amapolo taona maromaro. Mianatra n'ilay fanamboarana trano aty amin'ny tatsaha zany zay fomba fananganana zareo trano ka ny tena jerena manokana zany ny tanjaka ny fomba fanohizana n'ilay andro-trano sy ny lahatra satria miankina amin'izay zany ny fahatanjahany trano. Mampianatra pikaroka zany dia anao fikarohana manokana izy amin'ny fanatsarana ny teknika fanamboarana azy fa tsy mampitombo vola lany fampidirana sy ny fampiroboroboana ny sehatra ny volobe zany fa atsika mandrindra zany sy manatsara ny fitantanana ny fampiasana ny hazo indrindra moa zany tsika tsy manana afa-tsy ny alarovana tampoka dia afa-tsika zany hoe manarina tanteraka zany manala ny tsiry amin'ny fampiasana ny hazo ao anatin'ny atialam-panjakana. Volo koa zegny maro karazana izy atao misy volo tegna volo be mavo, misy ambovahatra volo be, misy volo be tsotra, misy volo gasy volo madiniky gasy zay vao misy ny andiam-bolo farany madiniky koa dia ilay trano edy moka ilay hitantsika ty aroa karazana edy izy amin'ny trano ake misy ilay volo be mavo misy volo be mahitso le amitondra lahatra azo ilaigny amin'ny androny trano azo ilaigny amin'ny volobe mahitso tasy zegny zegny volobe be mavo misy azahoagna ataovagna lahatra misy atao androny trano ary rapaka rindrigny aby aza manjary koa le mavo. Araka izany efa miparitaka amin'ny commune dimy izay asan'ny tetikasa tsy fiofanana makasika ny tao-trano vita amin'ny volo ity hita fa liana ireo mponina ny antoerana risy ny fanentanana fambolena volo izay mahatanty rivo-doza raha ny fanazavana tranjy. Fantatra
tapaibe maso fa folo ireo mpampianatra voaray ho mpiasa-mpanjakana ato amin'ny sisy koa ny Fianarova-Tsinanana fatrana Lanjorofo, ray ao amin'ny préscolaire, roa avy amin'ny primaire, roa collège ary iray avy amin'ny lycée ary efatra efa nahazo taona ka 4 taona ka hatramin'ny 3 taona. Naseho paibe maso tamin'ny alalan'ny écran géant ny fahampahafantarana azy ireo. Faly mankasitraka ny fitondram-panjakana izay midoro ankehitriny, izany hoe zany ny filohan'ny fanavaozana Randrianirina Mikaely izay ny antopisiany izao recrutement ampaibe maso zao. Mankasitraka sahady koa moa zegny izay eo amin'ny ramatoa ministre ny fanabezam-pirenena ampisian'izay. Azo lazaigny hoe mangarahara tanteraka ny fizotran'ny ampaibe maso izay natao niany. Ke eto moa zegny tsindrianay manokana koa fa mankasitraka amin'ny fanendriagna any talim-paritra ny fanabezam-pirenena zay satria olo miray asa loha aminay izy io napetraky ary hita fô vanim-potoagna nanendriagna ananjy zay ka hatramin'izao dia efa mandeha na amin'ny lafin'ny fampandehanan-draha rehetrarehetra zegny indrindrandrindra mahakasiky ny subvention ny 9 sib moa zany mandeha tsara amin'izao ary ny texte zay nivaky ny taon'ny ihany koa moa zegny efa nagnamafy misy ny fiakarany isika ny niveau ho an'ny mpampianatra subventionné. Mbola itsony fandraisan'ireo mpampianatra ho mpiasa-mpanjakana ho hiatrany ny fanazavana. Anitsangana lozam-pifamoivezana teo amin'ny rond-point Fangato Mananjary ny zoma 20 aogositra lasa teo. Olona mahery 20 no mpandeha tao anaty fiara, tsy nisy ny ainanao foy. Raha tombananao 70 ireo naratra mafy. Fandehanana mafy no antony nahatonga ny loza, raha ny fanazavan'ireo mpandeha, ary ihany koa ny fahamamoan'ny mpamily. Eo amizay ny ala teto zany mandeha mafy be tobila zany. Ny vadra mamungo tena mamo izy aloha mamo izy kaltala io efa magnembona misy ny tobily manarona dia magnembona mandeha mafy anareo na sapata agnatin'ny tao hoe nandeha mafy misy tobily efa nahazo fitsaboana avokoa moa ireo naratra, mamempoana ny fitsaboana ireo naratra, tsy misy ahena avokoa moa ny fahasalaman'izy ireo raha ny nambara ny mpitsabo. Hamafisana ny ady amin'ny kolikoly sy ny tsy fanjarian-tsakafo izay olana sedray ny fonjan'ny Mananjary. Ilaina noho izany fifanomezan-tanana maro lafy, misokatra amin'ny fiaraha-miasa ny eo anivon'ny fandraharana ny fonja, atratrarana izany. Ny vina araka ny ra-pamiana sika moa zao anatin'ny tosika fitondrana fanavoza dia ny ady amin'ny kolikoly sy ny famerenantsika ny fifapokisana l'olo amin'ny fonja iran'ny Madagasikara indrindra ilay Mananjary. Marak'izay ny vina faharoa dia ny fijerevantsika ireo partenaire mba ho maromaro tsy tian'ny fonja satria somary ambonimbony ny taux de malnutrition eo anivon'ny fonja ny Mananjary. Na dia teo aza ny fanohanana avy amin'ny tetikasa samihafa, mbola manana olana noho tsy fampian'ny sakafo ireo voafonja. Fonjan'ny Mananjary taorian'ny Batsiray dia tena miatrika ny surpopulation carcérale ekena efa misy ny fanohanany programme fanarenana teo aloha fa na izany aza mbola mila tosika ihany eo amin'ny fonjaben'ny Mananjary satria dia maro dia maro ireo ao anatin'ny fonja ao no hiara mihitsy fanjarian-tsakafo izay tena maro dia maro ho antenaina mba hitondra ainga avao amin'ny fandrarana ny fonja eto Mananjary izao fahazahoana ny lehiben'ny fonja vaovao eto Mananjary izao. Efa nandray ny asa ny lehiben'ny fonja vaovao eto Mananjary. Mitaky ny sitrana Tamkaramo avy amin'ny fitondram-panjakana ny mpiasan'ny komina Ambonivohitra Mananjary, tsy mbola nisitraka izany izy ireo hatramin'izao. Ny mpiasam-panjakana agnatin'ny komina zany manana numéro matricule voatragna-panjakana dia misy ny misitraka anio indemnité de logement io izay mitentina aroa seriary. Dia raha ny ato aminay zany no metana fantantegna zany efa niprésentena comptable anay taminay izy dia mbola nanday izy tao vola sy afaka magnatanteraka. Niverina fanolohan'ny tagny aminazy koa izy akaisy comptable dia mbola nizigizy fa zo ananany mpiasa ara-dalàna ny fisitranany Tamkaramo ho hiatrany ireto mpiasa ireto. Misy 10 ireo mpiasa raikitra ato amin'ny komina Mananjary raha ny fanazavana.
Mbola betsaka ny olana sedrainy vahoaka amin'ny komina Ambodinono ka distrikany Mananjary. Anisan'izany ny olana fanabeazana. Nisy araka izany ny fanolorana table banc sy latabatra ho an'ny sekoly aty an-toerana. Ambodinono katia dia maro ireo ezaka efa natao ka isan'ny natao tamin'izany andriamatoa Sesisco ary anasako anao mba hijery anazy efa tonga aty ny table banc avy tamin'ny ministera tompo fahasamihaza. Zay table banc miisa 80 ary latabatra ho an'ny mpampianatra anankitelo. Ilainy koa ny fijerena manokana ireo mpampianatra ato amin'ny distrikany Mananjary. Mbola maro ireo tsy manana toerana iasana kanefa maro ireo toerana tsy misy mpampianatra raha ny fanazavana hatrany. Nisy moa ny fametrahana samboady ho an'ireo ben'ny tanàna lefitra. Misy ny fitrandrana tsy ara-dalàna ao amin'ny komina Ambanivohitra Ambalanombo faharoa distrikany Mananjary. Efa nametraka fitarainana teo amin'ny ministera misahana izany moa ny solombavambahoaka Mamiaza Charlot ka nanamafy izany tamin'ny alalan'ny fidinana tany an-toerana. Ty ilay toerana efa niresahako an'i monsieur le ministre hoe miasa 24/24 heures ny machine aty Ambalanombo dia moa ny noresahana anazy tamin'izay dia nilaza monsieur le ministre hoe tsy miasa ilay fitrandrana. Zao zany zahay mandalo aty an-toerana tampotampoka koa miangavy ny filoha PRRM dia mba miangavy ny fanjakana mba handray ny fepetra ho fagnakatognana avy hatrany an'izao fitrandrana izay sara ny magnamarika fa tsy manana taratasy sy ahitan'ny malagasy tombony na iray izao. Efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny roa tonto ny tadiavana vahaolana raha ny fanazavana hatrany. Eto Ambositra no andraisana ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara amin'ny taranja basketball lasy vavy latsaky ny 12 taona ny 12 ka hatramin'ny 30 aogositra 2024 izao. Hatrany amin'ny 7 ireo klub mandray anjara avy amin'ny ligue paritra misa 17 manerana Madagasikara. Ny eo anivon'ny federasion malagasy ny taranja basketball izay nankasitraka ny faritra Moromania amin'ny fandraisana ny lalao faninanana ny faritra Moromania izay nanamafy ny amin'ny fanampiana tamin'ny fanatotosana ny fandraisana ny lalao ny faritra izay misokatra amin'ny herivelona rehetra eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana. Eo anivon'ny faritra Moromania araka ny nambarany filohan'ny ligy teo dia nanolo-tanana tanteraka amin'ny fandavorariana an'izao fandraisana ny fiadina ny tompon-dakan'i Madagasikara izao ary misokatra amin'ny herivelona rehetra indrindra amin'ny fampandrosoana ny fanatanjahantena. Ny fananana toe-tsaina mifototra amin'ny fanatanjahantena dia zava-dehibe tokoa ho an'ireo mpandray anjara. Ho andramatoa solombavambahoakan'i Madagasikara ho fety eto Ambositra Ramatoa Aingonambinina izay nanamafy ny fanohanany ny tanora sy ny fanampiana ho an'ny ligue paritra ny taranja basketball tamin'ny fandraisana izao fifaninanana izao. Tsy ubina ny resy tsy akoraina satria fair play no ataontsika, lalao ifampizarana traikefa no ataontsika, sady manao vakansy ihany nareo no mamangy an'ity tanànana ity no mifampizara traikefa ihany koa, handratovana traikefa bebe kokoa ho an'ireo club isan'ambaratongany mandray anjara. Anisan'ny mpankafy ny taranja basketball eto Ambositra sy ny faritra Moromania ny ligue paritra ny taranja basketball Moromania dia nanambara fa tomomba nanjakany sy andava ny fandraisana tamin'ny alalan'ny fanoloran-tanana maro lafy avy amin'ireo herivelona samihafa ho ny filohan'ny ligy. Isan'ny faly izay tao anatin'ny fikarakarana satria dia atao moarana raha mitanjona satria teo ny fahabetsahan'ny club izay mandray anjara samy ny federation na ho an'ny ligue Moromania natratrarana 70 izany mpandray anjara 70 ka ao anatin'izay ihany koa dia namina sy totosatsakany sy andavana avokoa faninanana rehetra saoranainy ireo karan'omby rehetra. Ny alahady 13 aogositra 2024 tolakandro nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara amin'ny taranja basketball lasy vavy latsaky ny 19 taona atao eto Ambositra ity teto tapon'ny vinany. Kianja roa moa no anaovana ny fifaninanana dia ny kianja tapon'ny vinany sy Saint-Louis. Misy ihany koa ireo lalao atao amin'ny alina na ilay antsoina hoe match nocturne. Nanatrika ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy moa ireo manam-pahefana avy aty amin'ny faritra Moromania sy Ville sy Miaramila ary ireo solombavambahoaka mianadahy voafita atao anatin'ny distrikt Ambositra.
tena ilaina ny fandratona sy ny fanatevenana fahalalana ho an'ireo mpitandrina eo anivon'ny fiangonana FJKM fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara. Izany indrindra no mahatonga ny eo anivon'ny fobe FJKM manao ny fampanofanana na ny recyclage pastoral isan-taona. Tamin'ity taona ity dia nizara faritra 7 no nandray izany era Madagasikara ka ho an'ny synode aparitany Moromania dia ireo synode aparitany 7 aty amin'ny tapany atsimo na natoto izany araka ny fanazavana solotena avy amin'ny mpiandraikitra Vohibe. Tsingerina nio ny fa 7 taona nijoroan'ny FJKM. Zava-dehibe zany satria 7 taona nijoroana, nitoriana ary indrindra nanapariahana ny ten'Andriamanitra teto anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Dia miara-mankalaza izany avokoa ny manerana ny Madagasikara amin'ny alalan'ireo toerana 7 misy fampanofanana ny mpitandrina mivady manerana Madagasikara. Nandritra ny fitaovam-pivavahana fanokafana ihany koa no nanamariana ny fankalazana 17 taona ny FJKM. Ara-tantara enina ireo mpitandrina ny fandimby nandritra ny 17 taona ho filohan'ny FJKM. Amin'izao fotoana izao ny mpitandrina filohan'ny FJKM Saka Andriamampianina izay mirona kokoa amin'ny fampianaram-pinoana sy ny fampamokarana eo anivon'ny fiangonana. Mamindina ny tantara ny filohan'ny FJKM teo aloha ny mpitandrina Irako Andriamasoami. 20 Aogostra 7 no teraka ny FJKM ary teraka avy amin'ny missiona telo. Misy moa zany le nisy hoe ny LMS ny London Missionary Society izay nanjary fiangonana Kristy eto Madagasikara rehefa andraisy Malagasy. Nisy ny Foreign Friends Mission izay nanjary fiangonana Friends Malagasy rehefa andraisy Malagasy ary teo rehefa tonga fahajanahantany dia tonga amin'ny Frantsay. Nisy ny MPF Mission Protestante Française izay nanjary FPM fiangonana Pilazantsara eto Madagasikara. Dia ireo missiona telo ireo no nikamba nanjary fiangonana anankiray. Dia tany amin'ny fahaterahana zany fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara no anarana anetiny. Rehefa teraka ny FFKM dia nivoatra nanjary fiangonana Jesosy Kristy miaraka tamin'ny Kristiana tanatin'ny FFKM ny anarany. Eto amin'ny FJKM Manaritsora ny Velona Ambositra no namoaka fanapana fomba ofisialy manaraka ny fomba fiangonana ny recyclage pastoral ho an'ireo zava-paritany 7 tapiatsimo ny 20 Aogostra teo. Hatrany amin'ny 20 sy 20 mpitandrina sy ny vadiny avy nanatrika izao recyclage pastoral izao tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy nandritra ny fanompoam-pivavahana moa ireo manam-pahefana avy aty amin'ny faritra Moromania no tarian'Andriamatoa Prevenambositra. Mitaraina noho ny fakan'olona ny tany ao Soahazy Sud, distrikta ny Toliara faharoa ireo taranaky ny Tagnandro. Tany ananiky bakao ty igny anigny Tagnandro na ziskagny. Tany ananiky misy lolo aty misy lolo tsisy tompoko lahy tsy sesy mbogna anigny Tagnandro fe naviliny babako Tose, naviliny babako Kambola eo. Ka avy amizay nahody atao rebiky io fianakaviany azy anako atao retaka zay napetrana amin'ny tany toy eto. Bakeo i amizay lafa maty anaka igny atao rebiky azy tany toy nefa tsy gnandrozy andretsy fa zao karazandrozy. Ka ravany amizay tany toy io zao hasiny ananiky io igny tinombotombokondrozy lambonisy voany igny ananiky egny tinombotombokondrozy avao. Bakeo amizay rahay nanao raha mpiavana rahay aminao datao rebiky io teto tam lahady. Avy amizay tobily mompera ibakagny rahay anao raha mpiavana hanao resaky filamina tonga de nanoendrozy eto rahay. Anakay reo ampitahorindrozy, anakay miamby amin'ny tokotany toy mba roaroa misy ny tragnondrozy horoendrozy amin'igny vazaha fa halandrozy so horavandrozy avao tokotaninay toy. I amizay manao tompon-tany toy gnanany tsy mipetraka amin'ny tany toy eto fa gnanaky retaka ataony tsy tompon-tany toy ro mipetraka amin'ny tany toy eto. Tserika amizay rahay tany toy navilin-drebiky isana tsirena igny olo mivily tany mompera zao olo manao raha ankasoavana. Serika rahay zoron-tany efasy toy ndragnandrefa ndragnantignana ndragnavaratsy ndragnantimo tsy misy manao sinia taratasy zao. Tsy vitany fakana tany fa miaro fandrahonana sy vakitrano ary herisetra ny ataon'ireo olona maka ny tany reto taranaky Tanandro ireto. Miororo tanteraka ireo mponina ao Soahazy Sud ny amin'ny mety iverenan'ny fanafihana sy fananaraotana nahazo azy ireo indray. Toy io paripena lutahandrozy azy la latsaky varavagny eo. Nilitsy amizay rozy nangalaky ze raha tiarozy nala agnaty tragno toy ato. Dralanay trobo. Kiviro.
Ravaky. Rahay manao kabary aroa rozy mandeha magnatoy ka miangavy ny district rahay mba hanenty raha mahazo anay zao fa io ataon'ny faritsy commune basibasy igny agny fampitifitifitsy alitany manahaka an'ireo ka matahotsy rahay fa zay iafaragnany raha toy ho vonoendrozy rahay rozy olo manandrala mana raha force reo hamono vono anay rahay olo tsy hana olo hiaro anay ka miangavy ny député Rosolé rahay hanenty an raha toy fa io olo anakolo sohazo ao ka mahay any tany io any tagnandro. Miantsony manam-pahefana ireto taranaky tagnandro ao Soahazo Sud ireto mba hijery akaiky izao olana iainan'izy ireo izao. Mangataka rahay monsieur le député mitsangana bakao ia lay fa tany toy ravan'olo aminay. Raha koa mangataka ny député Rosolé ho avy eo amin'ny tagnandro toy ato fa nagnane tany toy ny terandreo loko gnato tany tagnandro zao nanaka zao pisoron'igny tagnandro fa maty aby igny raha zako zao gny sorony tagnandro eto Soahazo Sud ato. Toeram-pivarotana roapolo isa no maiky ilany hafa ary toeram-pivarotana 5 hafa kosa no voaroba fa tsy may. Ireo ny fitambaran'ireo trano lasibatsy ny afo sy ny fanararaotana teto Toliara renivohitra Omaly nandritra ilay haitrano tao Ankilifaly. Raha ny atao tanisa avy amin'ny fokontany tao reny fanisana sy fitsirihana. Ny maraina teo dia nisy ny fidinan'ireo tompona andraikitra sy iraky ny gouvernemanta tena toerana ary nanolorana ireo entana sy sakafo vonjy rano vaky ho an'ireo ny aramboina. Tamin'ny 2 heures teo maly 2 heures zany trangan'le voy zany niretsy 2 heures zany niretsy trano tato zany. Efa mirehitsy mare zany afo fa tsy voazereny rozy tompo toerana ato zany niparitaky le afo zay vo nanao sauvetage amizay zany fokololy abiaby namonjy de io aza presque mba fatratratra fa laha tena marina zany laha tsy nisy ezaka avy amin'ny vahoaky ataoko lasa lavitsy ka mba ny afo nanagnakiky na nagnaroy fa zay zany fandehan'ny développement raha toy maly ny enta voasaromboko zany presque tsy de misy voasarombako moa fa sasany mahay ao satria le raha tampoky sasany aboaky le enta hafa mangalatsy aboaky ny enta de fa misy zalahy koa tonga de fa milasa koa mangalatsy enta koa tsy de misy zany akamaroany tsy de misy entana tratra zany fa lasa halatsy daholo akamaroany sasany fa maigny sasany halatsy ny sasany zay za zavatra niseho teto Maly. Lehibe ny faty antoka ary misy mihitsy aza ny indram-bola tamin'ny reny ny banky kanefa mbola tsy voaefa-kory ny akamaroany. Hisy ny fananganana komity andinika manokana ny fandaminana ao reny fanadiovana ity toerana ny trangany haitrano ity. Zahay tsy efa solotenam-panjakana Solo-panjakana zay taritiny colonel Rangelerina Michael ao koa moa ny andriambato praministra zay lehibe ny gouvernemanta naniraka anay manoka miaraka amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana misy eto aveto zay satria nahare ary nahita moa zany satria hita ny sary hita ny feo ikoikoiky ny kaiky itaray nataontsika teto tamin'ny fahavoaza hain-trano misy tamin'ny Maly folakandro eny fa nisy tokoa moa ny fijeria maso fampiresafa natao niaraka tamin'ny tompona andraikitsy teto zay tarity préfet Maly nefa tsy mety ny eritseritsy tsy afampo koa na izahay ataontsika hoe anaty gouvernement fa tsy maintsy nandeha nijotso eto androany avao fa tsy nandeha ny fotoa lava nanenty maso ino raha misy ato faharoa manaraka an'izay mandray raha kelikely izahay voatsirambitana vonjy rano vaky izy ity satria androany tsika no miatrika anareo eto misy ao vary amangolony maromaro natao ho an'ireo fianakavia izay voakasiky mivanta amin'ity fahamaiza-trano toy misy menaka ao amina carton maromaro misy koa ao matela kidoro misy koa eo firakotsy botofotsy misy koa ao toly amanjatony reo le vonjy rano vaky hita androany aloha atolotsy anareo fianakavia atolotsy anareo nama mpahandraraha izay tanaty ny varotsy anaty kojakoja madiniky anatin'ity secteur ty. Nizotra am-pilaminana ary nanintsinintsy ny fomban-drazana sy ny lanonana nankalazana ny savatsy natao ny hazo mangatsivo tsy maro lahy avy amin'ny vokovezo izay natao ny fariny herinandro teo ny sabotsy tolakanjo no nanatanterahana ny enga misaotsy ireo vahoaky izay tonga nanatsika izao savatsy nataony tsy maro lahy izao misaotsy koa any generaly Davitsy Pierrot izay nanome anay miaramila folo tamin'ny fitondram-panjakana amin'ny filaminana milamy tokoa zahay amin'ny savatsy nataonay toy satria nahazo miara
miaramila tsy misy aly tsy misy kitsakitsa fa tsamaraindray misitraky soa avao ary nahavita soa ino zay naonono aombelahy sapanaombelahy natao aja ze hitapaky iabiaby reny da mankasitsaka mankatelo ary misaotsy koa ny fitondram-panjakana satria nanomianay toerana io laha tsy fanjakana nanomianay io tsy oniazonay toera bebe nanombanay sabatsy io faly zahay satria mahafaly anay tamin'ny alakamisy mivotavotatsy io tamin'ny zoma amizay zahay hanao sominoky tsy misy tsioky tsy misy ora jusqu'à androany misaotsy koa zahay andefe polisy zay nanaraka anay hatramy farany ka hatramizao ny raha ty kosa no nanaovana ny tsapalohan'omby sy ny sorona tato amin'ny hazo manga vita tapaka ihany koa ireo ankizy lahy vita ny savatsy ny saotra tamin'ny fanontsonana ny hazo manga tsy hifotsy maro lahy manao fisahora aminareo vahoaka maro zay vory eto aho amin'ny savatsy nataonay hay tsy hifotsy toy hita soa toy hita tena namitsimitsy ka misaotra anareo zay nanotsona anay amin'izao raha nataonay zao lahy efatra lahady omaly 13 aogositra 2024 ny kilalao hayadiny ny palazana Doranga eto anketraky tolerambony vohitra niavaka ny ady totohondry omaly samy hendrina daholo izay nifanandrina teo nisy tovavy ihany koa nifanandrina omaly dia mbola misaotratsika iaby izay nanatevin-daharananay sy ny tsahatsy mitombo nanatevin-daharana ity fisandrazatsika toy marina aza fa mirobiroby tokoa ty fisà toy fa ny mampalahelo anefa misy fetsany ny raha iabiaby ataoko angamba fa mety ho lahady roa zay tavela ny fahatelony podium zany hoe raha fa tapitsy toy dia misy lahady raiky dia lahady raiky farany dia misy farany amin'izay zany eo amin'ny 13 septambra 2026 zao rava ny fisantsika toy mbola mitohy amin'ny lahady ho avy izao ny Doranga hoy ny mikarakara
dia ratsika malala moa fahafipisaha io ze resy tsy obiana ze resy kosa tsy ankoraina eto zao zany dia mbola manamafy ny fisaorana ny reto zay manatevin-daharananay ato ininninina fa ingahy Renault zay tsy mitsahatsy mitombo mandefa le sponsor zay anatanterahanay anity branda toy ato ihany lavitra any iha tsy maty gn'anaranao lahy fa iha avao tonon'olo amin'ny fisatoy ato